Jengibre Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni fampalalang Vaovao. Maro ny fanehoan-kevitra an'seho taorian'ilay resaka nataon'ny filoha amin'ny pirenena tamin'ny minisitra roa niparitaka tao anaty tambazotra ny tserasera tranga izay azo hitarafana ny fitondrana ny firenena ka ny filoha no mibaiko sy manome toromarika ary tsy maintsy miandry izany ireo minisitra sy tompona andraikitra ambony. Nanome roa amin'ny fitopolo ora ny fitondrana mahana ny olana misy mahakasika ny vokatra lavanila ihany koa ireo mpandraharaha ao mananaravaratra amin'izao fotoana izao. Taorian'ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpandraharaha tany Sambava izy ireo izay nanatanteraka fihetsiketsehana ihany koa tamin'ity androany ity. Iroso amin'ny fandravonan'ireo FDB taorian'ny fakakevitra n'izao malasa teo ny seni ho ny filohany androany ankilan'izay tsy mbola misy ny fanambaran'ireo mpiara-miombonantoka na mady volana tsy ho fanatanterana ny fividianana tao eto amin'ny tany sy ny firenena. Ray volana latsaka taorian'ny nitondrana teto amin'ny fampahalalam-baovao ny fitaraina ny bebe Maria reny mpianakaviana 7 taona izay nisy ny kasahaka ny taniny nomeny ny fanjakana ny titra manamafy ny mahazo ny taniny bebe Maria izay dipoka faliana tanteraka amin'izao fotoana izao. Anivelany miditra amin'ny andro 10 amin'izao fotoana ny fidinana an-dalambe izay ataon'ireo mponina ao Frantsa. Mitombo hatrany ireo mpanao fihetsiketsehana izay mitaky ny fanafoanana ny fanavaozana ny taona ny fisotrondronono hatramin'ny nanomboan'ny hetsika. Ny antsiprian'izay. Manatitra ny araba tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indray atao anaty fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity alaity atena ny araba ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alaity. Maro ny fanehoan-kevitra an'seho taorian'ilay resaka nataon'ny filohan'ny pirenena tamin'ny minisitra roa izay miparitaka tao anatiny tambazotra ny tserasera tranga izay azo hitarafana ny fitondrana ny firenena amin'izao fotoana izao ka ny filohan'ny pirenena no mibaiko sy ny manome toromarika ka tsy maintsy miandry izany ireo minisitra sy tompona andraikitra ambony eto amin'ny tany sy ny firenena Gaeton Andriatsilavo. Maro ireo naneho hevitra taorian'ilay feo mirakitra ny resaka nataon'ny filoham-pirenena amin'ny minisitry ny filaminam-bahoaka sy ny sekretera-panjakana miadidina izandarimari-pirenena taoriany ny fidinana an-dalambe nataon'ireo mpisehatra amin'ny lavanilina ny herinandro lasa teo tany Sambava sy ny raharaha t-shirt miloko volomboasary izay niparitaka tao anaty tambazotra tserasera. Ao ireo nilaza fa tsy voaharo ilay fifandraisana ka nahatonga iny oronam-peo iny hiparitaka. Ao ihany koa ireo nanamafy fa natao fanahiniana ahely iny oronam-peo iny. Nisy ireo nilaza fa inona hiteraka korontana eto amin'ny tany sy ny firenena ny tranga tahaka ireny. Ny azo ambara manoloana iny oronam-peo iny dia endriky ny fifandraisana sy ny fifampiresahana izay azo hitarafana ny fomba fitondrana ny firenena. Raha ireny no mitranga azo lazaina fa ny filoha no mibaiko sy mitondra ary mandray ny farapahan-kevitra rehetra hitondrana ny firenena ka toa endrika fotsiny ihany ny andraikitra ho an'ny ministera tsirairay avy indrindra ireo ministera voakasika mivantana amin'ilay oronam-peo nivoaka. Tsy mahagaga raha toa ka tsy mandroso ny firenena ary vao maika tafiditra lalina anaty fantrana ny vahoaka malagasy. Endrika hitarafana ny zava-misy adrizay ihany koa ireny ka nahatonga ny fahasimbana sy ny fahapotehan'ny lalana amin'izao fotoana. Efa imbetsaka no nampitaina teto amin'ny fampahalalam-baovao fa noho ny vola tsy navoaky ny fiadidinan'ny repoblika no tsy nahafahana nanamboatra sy nikojakojany lalana tao anatiny taona maro ka manome ny endriky ny lalana izay mampitaraina ny mponina sy ireo mpitatitra amin'izao fotoana. Efa imbetsaka ary antaonany maro ihany koa no nitaky ny vola n'ireo orinasa mpanao lalana saingy tsy nivoaka ny vola niandry ny sonian'ny mpitondra. Tsy amin'ny resaka filaminana tahaka iny tranga tany Sambava iny ihany na ihany koa amin'ny resaka lalana sy ny fananganana fotodrafitrasa fa eo ihany koa ny mikasika ny sosialim-bahoaka. Mijoro ny ministeran'ny mponina saingy tsy maintsy niandry ny fidinan'ny filoha
vao afaka nozaraina ny fanampiana ho an'ireo traboina no ny fandalovan'ny rivo-doza atao mananjary sy ny maro hafa. Tsy aivina hatrany, efa nisy ilay raharaha mikasika ny valizin'ny filoham-pirenena ka izao indray nivoaka ny oronam-peo. Anahoana ny mety ho toyiny? Izy ve ny fanadihadiana mikasika izany ka ho saziana izay tena tompon'antoka? Sa mety ho tahaka ny fanehoan-kevitry ny hafa hoe natao fanahininana avoaka amiliana ny sainy vahoaka amina zavatra hafa? Andrasana ny mety ho toyiny. Fa azo adika ho tsy voafesy tsy voaro na ihany koa inina avoaka ny afeo izay mirakitra ny resaka nataon'ny filohan'ny pirenena tamin'ireo minisitra roa taorian'ny raharaha akanjo miloko volomboasary tany sambavy iny raha ny fanehoan-kevitra ny mpanao politika rivo rakody vao tamin'ity androan'ity andrasana hatreto ny siny fandraisana fepetra sy ny anokafana fanadihadiana mahana ny ahafantarana moa zany ny tena tompon'antoka manoloana ity raharaha ity etsakilan'izay ihany koa ina hiteraka korotana ny tranga toy ireny ho ihany koa ny mpandinika politika Randry Anarijona Rado tamin'ity androan'ity. Abraham Randriamanana. Niparitaka tanatin'ny tambazotra-tserasera ny farany herinandro teo ny feo mirakitra ny resaka nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny ministra ny filaminam-bahoaka sy ny sekretera-panjakana manodidina zandarmaria-pirenena taorian'ny fidinana an-dalambe nataon'ireo mpisehatra amin'ny lavanila ny herinandro lasa teo tany Sambava sy ny raharaha t-shirt amin'ny loko volomboasary. Tsy nisy hatreto ny fanambarana ofisialy mikasika ity resaka niparitaka ity. Mandritra ny sain'ny mpanara-baovao ankehitriny nahatonga io izay niparitaka ho an'ny rehetra. Maro ireo azo andikana ity tranga ity hoy ny mpanao politika Rivo Rakotovao. Iza zany no mamoaka an'izany? Sanatria izany ve ny filohan'ny repoblika sa sanatria izany ny ministra? Indrindra zany amin'ny mamparafitra ambony indrindra tao amin'ny firenena dia mampieritreritra zany hoe zany ve zany sisitsika. Na faharoa izay efa fanaon'izao fitondrana zao ihany koa indraindray matetika amin'ny communication politique eny dia manao diversion ny amin'ny fitondram-panjakana. Rehefa misy zavatra mitranga dia asiana zavatra hafa nilaniny mba hamparitaka ny ino ty izy ny attention ny olona zany amin'ny vaovao izay mivoaka. Mety mitranga zany fa le voalohany tena manahirana be averiko indray mandeha satria tsy jerevana azy hoe ingahy Andry Rajoelina fa le izy filoham-pirenena zany ny olona voalohany indrindra tsy tokony ho tratrana zavatra ohatr'izany. Mizatra tsy mety raha ohatra tena zany no mitranga. Za mino fa ny telefonina président tsy maintsy telefonina protégé zany nefa dia mivoaka. Sa misy mihaino ve zany ny telefoniny président? Fa raha tsy zany dia tonga amin'ny tenin'olona hafa izay mpanao politika dia taheritreritra zany hoe sao dia mba sangisangy zaritena fotsiny izy hitaritana ny heritreritry ny olona any amin'ny zavatra hafa amin'izao lohan'ny manahirana eto amin'ny firenena izao. Mety hiteraka fikorontanana ny fisian'ny resaka miafina miparitaka mikasikana raha-pirenena toy ireny. Le politika dia tsy eritreretin'ireo izay misehatra koa izay misehatra toka hoe ao anatin'ilay politika hoe ho fampandrosoana hitondra fivoarana fa ohatran'ny politika lasa mialatsiny amin'ny tena an'ity ohatran'ny ataoko kategorika be hoe lasa bizina le politika. Zavatra rehetra ahitana irika rehetra ty ataoko an'izao dia mba manana na hoe animba an'ity animba ny adversaire dia za mahazo to fa tsy manana an'izay le tena hoe etika dia manana an'le toe-tsaina hampandroso sy hitondra fanabeana fivoarana zay dia lasa potika dia lasa mifanao an'izany ka na olona ataoko hoe eritreretina ho ekipa zao raha dia mifanao an'izany satria le tombotsoa manokana ny lasa lofatry ny tombotsoa iraisana nefa n'izay ny tanjon'ny politika tombotsoa iraisana. Misarika ny sain'ny maro hatreto ny hoe izy ve ny fanadihadiana manoloana ny tompon'andokana naparitaka ity resaka nataon'ny filoham-pirenena miparitaka anatin'ny tambazotra-tserasera ity toy ny raharaha etiketa ny valizin'ny filoham-pirenena izay nanokafana fanadihadiana sy nandraisana fepetra. Ohatran'ireny nandraisana ndraikitra tamin'ny zavatra samihafa ireny Apollo 21 ny ticket bagage sinsisa iny mivoaka amin'ny tambazotra mora ho an'ny fitondram-panjakana ane mijokojoka an'iny fantatritsika zava-betsaka ihany no sendran'izany dia toa dia za dia mieritreritra n'izany mihitsy hoe mampieritreritra zany raha ohatra misy fahasahiana tokoa ataon'ny olona zany raha olona ivelany izy fampiresaka ireo dikan'izany misy mi-intercepté zany ny resaka le président sy le ministre dia inona zany no hitandrovana n'ilay mampafiloha-pirenena eo amin'ny resaka izay fanaovany amin'izy. Za zao fa niandry mihitsy vanomboka latsinay satria toatra farapariny herinandro izy iny mivoaka niandry mihitsy hoe tena isy fanadihadiana be mihitsy ty mba hijanona zany zavatra zany toatrany tsy misy Itsy ankilany tsy misy hatreto ny fanambarana ofisialy mikasika ny fandraisana fepetra na tsy ataon'ny tompon'andraikitra manoloan'izay.
raha ivirenantsika ny tantara dia mahakasika ny fitakiny roapolona sy mpandraharatany sambava mahakasika izay sy ampiariana lavanila izay avokoa no antony zao rehetrarehetra zao tonga hatramin'ity resaka oronampeo miparitaka amin'ny tambazotra tseraseri ho hitantsika eo ihany moa ny fivoarana izay raharaha zay fatahorian'ny fihetsiketsehana nataon'ireo mpandraharaha lavanila tany sambava ihany koa manome roa amby fitopolo ny fitondrana mahanany olana misy mahakasika ny vokatra lavanila ihany koa amin'izao fotoan'izao ireo mpandraharaha mananaravaratra izy ireo izay nanatanteraka fihetsiketsehana tamin'ity androanyity Henri Florion. Taorian'ny fihetsiketsehana izay nataon'ireo mpiantsehatra amin'ny vokatra vanila tany sambava varanteo nanoho ny hetsika indray ireo mpandraharaha tany mananaravaratra faritra analanjorofo tamin'ity androany ity fandorana kodiarana filaharambena makivaky ny tanàna ny mananaravaratra no nasetiny reto mpandraharaha sy mpikirakira ny vokatra vanila reto androany ny efa nehon'izy ireo ny alahelony vokatra ny tsy fisiny ny mpandraharaha mividy ny vokatra ao an-toerany velontarana izy ireo ka manao antsoava amin'ny manam-pahefana amahany olana misy nanome fepotona ho an'ny mpitondra ihany koa izy ireo araka izany amahina izany olana izany safia teo aloha zay dia nanao filaharana amin'ny raha mikasika ny lavanila ka ziska hatreto mbola tsy nisy ny vahaolana ka izany zay dia nanao hetsika fagnondrony ary manao fanambarana mandeha fotoram-panjakana ambony zahay mbola tsy manao ny hetsika farany havo zahay fa mbola manao fanambarana aminareo fa manome fepotona 70 ho anareo fotoram-panjakana anambony mba ho tonga sy hijery ny zavatra zay manehiko aminay vahoaka aty amin'ny distriktin'ny Mananara ka izany no mahatonga zahay fa raha efa tsy tonga ziska ary tsy misy ny vahaolana zay azonare atao aty aminay amin'ny distriktin'ny Mananara dia manao hetsika tegna farany hetsika zay farany hengana tegna mafy tena mafy izahay mangataka aminareo fitondrana ambony mba hijery fotony fa ny lavany aty Mananaravaratra dia tsisy mpividy ary ny faharoa ny mpandraharaha dia tsy mividy ary ny fahatelo ny lavanila mora tsy mijanona amin'ireo mpikirakira ny vokatra vanila ihany koa ny fahasairanana fa mipaka ihany koa amin'ny isa-tokantrano hoy ny ben'ny tanàna ao an-toerana eto zahay dia mitodika amin'ny fitondram-panjakana fohy be afa maromaro zay ny dinga izay nataony reto vahoaka reto izay taregny mangoloana ny fahasairana eto an-tampon-tanàna Manaravaratra niezaka ihany nandray andraikitra zay eto an-toerana ary niezaka nandamy ary zay soranay zareo nagneky nalamy fô ny zavatra misy amizao misy mo ny fivoriana zay natao amin'ny fitondram-panjakana fohy be zay nandiniana ny vahaola ny zavatra magnamafy zay koragna nataonjare zay mbo tsy hanahira tsy hagnasarotra miasanay autorité lokaly dia mangataka zay ny vahaolana tegna izy zay mifagnaraka amin'ny filagnany ny vahoaka ny haboaka antsika magnoloana zay fahasaragna am-bahoaka zay eto dia fisahanay magnambara ary mampahafantatra ny famahagna olana sy ny fampiresagna amin'ny reto vao afaka masy lany bala zay hitinare io amin'ny fandaminagna reto vahoaka reto zay eto dia magnoloana ny fangatagna zay nataonjareo ny dingagny voalohany faharoa dia vitanay ny fandamigna tamin'izy reto raha araka ny koragna zay natao taminjareo magnahy zay sagnatriany vava raha tsy mivaha io olana io raha misy ny fitsikitsegna zay ataony vahoaka so de tsy ho vitanay eto an-toerana intsony ny fandaminagna reto vahoaka reto raha iverena ny tantara antony nahatonga ny mponina tany amin'ny faritra avaratry ny nosy ny safidy ny filohan-keritriny ny fanambarana izay nataony nadritra ny fotoana ny fampelezan-kevitra tamin'ny taona 2024 ny amin'ny ampiakarana avoroeny ny vidi ny vokatra vanila eto Madagasikara ankehitriny mifanohitra amin'izany ny zava-misy tsy arakaraka ny fampanantenana ny zava-miseho banaingo mipetraka araka izany no toy ny tantara ho an'ireo to mpandraharaha ny vokatra vanila eto Madagasikara ireto fa isedra olana avokoa ireo mpamokatra sy mpandraharaha madinika amin'ny siam-piariana lavanila amin'izao fotoan'izao fa indrindra ny fanjakana malagasy manoloana ny fanapahan-kevitra sy fifanarahana izay napetraka amin'ny ministeran'ny vatra sy ny fanjifana momba ny tsenan'ny lavanila hoy ny mpahay-toekarena saitra zafy mahova tamin'ity androanyity tombotsoan'olombitso no arovana ao anatin'ilay fifanarahana izay nataony ministeran'ny vatra sy ny fanjifana raha ny fanazavana atrany Ilary Nasonien fanambakana fiarovana tombontsoan'olombitsy ary famonoana ireo mpisehatra sy mpamokatra madinika iny fotsiny tsy afaka manondrana ao anatin'ny seha-piariana lavanila ny fanapahan-kevitra noraisy ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana sy ny fifanarahana tapaka nandritra ny fiaonan'ny minisitra sy ny mpandray ara lavanila omaly hoy Serge Zafy Mahova mpahay-toekarena
Resaka fotsiny ihany koa ny mahakasika ny 500 dolara izay nofaritana fahavidin'ny lavanila fa izay famerana apetraka ny mpandraraha amin'ireo mpamokatra ihany ho vidiny raha ny fananjavana trany. Vidin'ny vani zany hovidiana ry amin'ny mpamokatra dia arakaraka izay tolotra sy tinady ifanarahany zaro ataontsika hoe mpivarotra sy mpividy. Sokafana ozy misy opérateur vaovao zany ampidirina ao anatin'ny liste ny exportateur. Ny zavatra vaovao koa zany misokafana zany liste d'exportateur fa ny conseil national ny vani koa misy mpikambana zany avy ato amin'ilay SOS vani ho ampidirina koa zany ao anatin'le conseil national ny vani. Raha ohatran'izay zany le fifanarahany amin'ny ankapobeny dia rehefa manao anao analyse tsotsotra dia dikan'izay reo ataontsika hoe reo mpamokatra la vanille sy ireo ataontsika hoe collecteur kely ny vanille izay tsy manao exportation no mety aro vo anatin'io fifanarahana io amin'ny ankapobeny zany satria zareo ngeza zany any ambony any zany afaka mifanaraka fa tsy akiteniteny zany le fifanarahana satria ho an'ny ohatrany hoe kena ihany zany le ohatrany hoe nanaiky zany ny sasany $250 nefa tsy izay mihitsy. Mivaona tanteraka amin'ny lalàna velona eto amin'ny firenena io fifanarahana io hoy hatrany Serge Zafy-Mahovo indrindra ny mahakasika ny famerenana ny vola eto an-tanindrazana na ny rapatriement de devise izay voafetra ho 700 ihany no tsy maintsy averina eto raha toka afaka janon'ireo mpandraraha any ivelany ny 300 ambiny. Tsy ny mpanangom-bokatra mandinika ihany no isedra olana ao anatin'io fa ny fanjakana malagasy mihitsy raha ny fanazavana. Izy hoe fanjakana zany mirehare voatazonay ozy ny $250 nefa le izy tena manipulation tanteraka zany zay mahatonga azy hoe lasa magicien le ministre ny commerce sy industrie satria manipulation d'opinion nataony satria fanambakanany le izy raha hoe jerevana ambany ankapobeny zany amin'ny vahoaka malagasy satria araka le nambarako teo hoe $175 ne zany tena vidin'le la vanille. Morany rehefa aveo manao montage madinidinika milaza hoe misy telopolo isanjato zany betraka reky etc. Sarotra be zany sarotra be zay tatary zay rapitso ary io fandaminana io mety vo amin'io zany ny firenena malagasy fa vo amin'io ny mpamokatra madinika sy ny itatsa ataontsika hoe ny collecteur madinika. Io zany resaka fanarahana samgezy na le état d'esprit reny hoe mody sokafana le conseil national ny vanille hoe nanampidirana olo-kafa afindrafindrona eny anaran'izany hoe izy fiatraikany amin'ny tahirim-bola vahiny Madagasikara ihany koa io fifanarahana io ary azo heverina ny sy ny famotsim-bola malalaka any ivelany raha ny famakafakana hatrany ankilany mety hitarika korotana samihafa ihany koa mandrona ireo mpisehatra sy mpandraraha amin'ny seha-piariana hafa tahaka ny vatosoa ny volamena sy ny fambolena samihafa izay mety hitaky ny hanaovana hetsika tahaka iny tranginy ihany koa. Valitsika eo ny mahakasika ny seha-piariana la vanille fa fiomanana amin'ny fividianana kosa indray. Iroso amin'ny fandravonan'ireo FDB taorian'ny fakakevitra ny zo malasa teo ny eo anivon'ny seni ho ny filohany tamin'ity androan'ity hatreto tsy mbola nisy ny fanambaran'ireo mpiara-miombonantoka na majy volana tsy ho fanatanterahana ny fividianana izay tokony ho atao eto amin'ny firenena amin'ity taona 3 amby 20 ty Nela Ranevson. Mitoetra ny fankakevitra mialohan'ny fifidianana hoy ny filohan'ny seni tanjona ny sy ny fifidianana mangarahara sy ekeny rehetra. Mitoy tsy hoe izanona amina fankakevitra fotsiny nefa hoe ahoana ny fomba nantanterahana ny hevitra ny vohitra tamin'ireny fionana reny. Zay ny tena zava-dehibe hoe ahoana inona ny hevim-baventy ny vohitra tao dia ahoana ny andravonana amin'izay. Tombosoa azo natao hoe nidinikasa iny mba hisiny zotra-pifidianana ho azo antoka mangarahara ary hiteraka fitonina dia hitantsika koa moa zany mba hisiny fifampitokisana eo amin'ny mpisehatra amin'ny lafin'ny fifidianana. Efa niteneniko foana moa tamin'iny fionan'iny anie dia misy dia hevitra tao mentefa mivantana aty amin'ny seni dia misy metefa any amin'ny fitondram-panjakana dia hitantsika eo reny toyny
androany no nanatanteraka fionana tamin'ny filohan'ny seni ireo mpiara-miombonantoka arabola sy arateknika tsy mbola nisy ny valiny mazava avy amin'izy ireo na amajo volana tsisy ny fifidianana izay ho tanterahina eto amin'ny firenena amin'ity taona ity taorian'ny fionana ateo amin'ny arotonta fatafiakatra efatra amin'ny valopolo sy valonjato sy efatra arivo sy eninalina ny doublon hita tamin'ireo olona miisa enina amby telopolo amin'ny zato sy sivy arivo sy eninalina sy folo tapitrisa efa voasoratra anaty lisy mpividianana mialohan'ny fanakatonana vonjomaika na ny arrêtage provisoire de la liste électorale raha nitatitra avy amin'ny seni tamin'ity androan'ity eto Antananarivo avokoa ny enina amby valopolo sy eninjato sy telo alina amin'izay hatreto 2 sy roanjato sy efatra arivo sy folo tapitrisa arak'izany ireo olona voasoratra anarana ao anatin'ny lisy mpividianana amin'izao fotoan'izao ary mbola misy amin'ireo no anaovana fanamariana rany fanambarana nataony teo anivon'ny seni tamin'ity androanyity Nelan Renevson. Tamin'ny faritany miisa enina, miisa efatra amby valopolo sy valonjato sy efatra arivo sy eninalina ny doublon hita mialohan'ny fampiatona vonjomaika ny lisy mpividianana na ny arrêtage provisoire de la liste électorale raha nitatitra voaray avy amin'ny seni ny maraina teo. Teto Antananarivo ny enina amby valopolo sy eninjato sy telo alina manaraka azy ny aotoliara izay nahitana raika amby sivifolo amby zato sy iray alina fianaratsoa ny telo amby valonjato sy fito arivo Toamasina ny 520 sy 207 mahajanga ny 120 sy 105 ary antsiranana ny 27 sy 203 Ny fafolo ny volana aprily ho avy izao no hanaovana ny fampiatona vonjomaika ny lisy mpividianana. Efa voaangona eny amin'ny seni avokoa amin'izao fotoana ny mahakasika ireo olona efa voasoratra anarana tamin'ireo 7 amby zato centre informatique nanaovana izany. Ny tanjona amin'ny fanangonan'ireo bazy ireo moa zany dia mba ahafahantsika mitily an'ireo olona misoratra ao anatin'ny distrika roa na maromaro na hoe ny dédoublonnage national. Dia rehefa nangonina ireo bazy ireo dia nahatratra 10 069 136 ny fitambaran'ireo mpifidy avy any amin'ny distrika ireo. Dia ny tanjona moa nanangonana an'izy ireo taty dia hanaovana ny dédoublonnage national zany dia rehefa natao ny dédoublonnage national dia nahitana an'le 64 884. Dia rehefa miala ny 64 884 io zany le 10 millions tenena teo dia 10 4 252 zany no électeur ao anatin'ny base de données tsika izay hoentina imprimena eny anivon'ny distrika ho alefa any amin'ny fokotany zany hanaovana an'izay arrêtage zay. Tanjona napetraky ny seni amin'izao hafanavozana tanteraka ny lisy mpividianana izao ny ampiakatra ho fatelo amby folo faingodimy tapitrisa ny ireo mpifidy ao anatin'ny lisy mpividianana araky ny afanisana ny ponina izay nataony instat ny taona 12 raha tamin'ny fividianana ny taona 7 efatra amby 9 amby zato sy 2 sy telo hetsy sy 10 tapitrisa ny olona tafiditra tao anatin'ny lisy mpividianana. Ankehitriny 2 sy 200 sy efatra rivo sy 10 tapitrisa izy ireo ary mbola mitohy ny fanamarinana izany hoe mbola ambany noho ny tamin'ny taona 7 Isika ankilany efa niroso tamin'ny fanaovana ny jugement supplétif ary tombanana ho roa hatramin'ny 7 tapitrisa eo no feno taona nanaovana izany. Ireo rehetra ireo no mijika fa ambany ny tany olona tafiditra ao anatin'ny lisy mpividianana ary marisarisa amin'izany ny olom-pirenena raha ny zava-misy eny anivon'ny fokotany. Tranga izay tokony hametraham-panontaniana ny seni amin'ny fahombiazan'ny fomba fiasa handrindrana ny fiomanana ny fividianana. Ny fisoratana anarana amin'ny lisy mpividianana izay ifarana tanteraka ny volana Mey ho avy izao. Fa iazo ny mahajanga vetivety sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Fokon'olona manodidina ny arivo no nisitraka rano fisotro madio tamin'ny alalan'ireo vovo miisa 5 izay nataon'ny Rotary Club mahajanga sy ny Rotary Club Vaovao Beaulieu Côte d'Azur atao amin'ny commune ambanivohitra Belbaka commune ambanivohitra Belbaka. Anisan'ireo fokotany lavitra fakana rano ny ao Ankazomena-Vony izay nahazo vovo miisa 4 ihany koa sy ny tao Ampare Mahitsy izay nahazo vovo ray avy amin'ny Rotary Club. Anja Robert Kolo mahajanga.
vovo misa 5 no namboariny Rotary Club Mahajanga tao amin'ny commune rurale ny Belbaka ka vovo 4 tamin'izany tao amin'ny Fokotany Ankazomenavony, ny iray kosa tao amin'ny Fokotany Amparemahitsy. Ny farany herinandro teo nisy ny fidinana ifotony niaran'ireo membre ny Rotary Club Mahajanga sy ny Rotary Club avy ao Beaulieu Côte d'Azur nanolotra ireo vovo vita ho an'ireto fokon'olona ireto. Pour nous c'est un grand plaisir, une grande fierté de pouvoir apporter un petit peu d'accès à l'eau. Afaliana ho anay no nahafahana nanampy amin'ny fisitrana rano, ny ahafahan'ny mponina miova satria tsy maintsy mandeha hatrany amin'ny 3 kilometatra. Araka izany, mahafaly ny fo ny fahafahana manova sy manatsara ny fiainan'ny mponina. Ho an'ny Rotary dia ny manompo voalohany indrindra ary manampy amin'ny fanovana fiainana. Inoko fa amin'ny alalan'ny fanomezana rano tahaka izao dia tena afaka manova fiainana. Araka izany faly izahay, nanao hetsika fanangonam-bola izahay ary faly miara-miasa amin'ny Rotary Club Mahajanga afana manao zavatra azo tsapain-tanana. Rotary Club Mahajanga pour faire quelque chose de très concret. Anisan'ny fanamby napetraky ny Rotary Club International ny fanomezana rano fisotro madio ho an'ireo mponina sarodrano ka mahavelom-bolo ireo mpamatsy vola tokoa ny fahavitany ny fotodrafitrasa toy izao. Bien que c'est une grande satisfaction, effectivement l'accès à l'eau est très important. Tena mahafapo tanteraka satria tena zava-dehibe ny fahazona rano fisotro. Teboka ahafahana mampandroso eo amin'ny Rotary. Mahafapo ihany koa androany nahita eto an-toerana ny asa vita no ireo Rotary eto Mahajanga sy avy any Beaulieu Côte d'Azur izay ny asa mivantana ho an'ny fiarahamonina ary ny tena zava-dehibe dia loharanon-kafaliana ny asa vita. Important, c'est une grande source de joie. Hatramin'izay 3 kilometatra miala ny tanàna vao mahita rano fampiasa amin'ny andavanandro ireo mponina ireo ka velom-pisaorana sy fankasitrahana ho an'ny Rotary Club. Secteur telo zany misitraka an'le rano fisotro madio ato anatin'ny Fokotany Ankazomenavony. Dia Ankazomenavony centre anankiroa, dia Betangirika anankiray, Mangarivitra anankiray. Eo amin'ny olona eo amin'ny 800 zay ny sitraka an'le rano eo amin'ny secteur anankitelo zany. Faly satria nahazo rano fisotro madio no sady afaka amin'le rano maloto zany. Dia isaorana zany amin'le club Rotary nanome an'le rano, le pompy zay ny isaorana andreo. Faly zay satria madio ny rano sady akaiky tanàna. Araka ny teny zay hoy ny rano dia hainy ka anjaratika ny manaja azy, anjaratika ny kolokolo azy. Dia tanina tika dia misaotra ny Rotary Club International. Tena misaotra makasitraka zahay. Vola mitetina 7,000 euro no nahavitana ireo vovo misa 5 ireo tao anatin'ny distrikany Mahajanga faharoa. Mponina 10 mahery eo kosa no misitraka ny rano fisotro madio azo avy aminy. Tsy hijanona treo ny fiaraha-miasa ho an'ny Rotary Club Mahajanga sy ny Rotary Club Beaulieu Côte d'Azur fa hitohy eo amin'ny setry ny fanabeazana. Dia izay ny koa no hoentsika misendy vetivety ao anaty doka fohy ny fanaraha-masonjono eto Madagasikara amin'izao fotoana izao izay ananantsika ny sambo matanjaka saingolana ihany koa ny lafiny ara-tsolika entina manatanteraka izay asa fitsirihana ny faridranomasina Madagasikara izay eo ihany koa ny hafaliany bebe marita ao arian'ny fahazon'ny titra rehefa notanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao nanomboka ny taona 2024 no momba azy aza misaraka aminay rehefa avy eo no anarahantsika izay. Ta télé fibrée. En ce moment, abonne-toi à la fibre. Telma t'offre la box Telma TV, plus 3 mois d'abonnement à tes chaînes préférées en top qualité. Ça, c'est Dual Play. C'est à partir de 149 000 TTC par mois. Rends-toi en Telma Shop. Telma, sa fibre numéro 1 malagasy. Mba tantarao le biscuit Gouty. Nisy rivotra fofofo be ny teny tsara feno varim-bazaha nanebina daholo ny voanina voaloboka sy voanjo ary ny fangaro ka nanome ny biscuit complet Gouty mampahavitrika antsika isan'andro. Biscuit complet Gouty vita avy amin'ny lafarina feno otrikaina ho an'ireo te ho salama sy atanjaka be. Gouty mamy eriny anio. Vous étiez très nombreux la première fois et cette fois, on vous offre encore plus. Du jamais vu chez Batimax.
Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Je dis bien 20%. Offre valable uniquement du 15 mars au 15 avril. Alors, n'attendez plus. Rendez-vous dans nos showrooms Batimax, Angar et Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mamelona ny araba tonga kilasy tonga vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Isan'ny tarantsika izay dia 9 tapitrisa dolara eo isan'ny taona ny vola very ho an'ny fanjakana malagasy amin'ny siam-piariana jono araka ny taremarika avy amin'ny ministeran-jono sy ny toe-karena manga tamin'ity androan'ity manan'ireo sambo aingam-pandeha ny sampandrarany fanaramaso ny jono eto Madagasikara saingy lana-paikady ny fampiasan'izany noho ny fandaniana ilainy eo amin'ny lafiny ara-tsolika onona saina. Efatra faingo 5 tapitrisa ny isan'ny sambo-mpanjoro maneran-tany amin'izao fotoana izao raha manodidina ny 2 tapitrisa ny isan'izany tamin'ny taona 770 fiakarana avo efatriny etsy ankilany tsy mifanaraka amin'ny fitombon'ireo azan'ny rano ny filana ka mahatonga ireo jono miopampana na ny surpêche sy ny jono tsy manara-dalàna tsy vita fanambarana na ny pêche illégale non déclarée. Ho an'i Madagasikara tafiakatra hatramin'ny 40 tapitrisa dolara ny vola very isan-taona tsy tafiditra ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana vokatry io tranga io. Amin'izao manodidina ny 10 ireo sambo ampiasain'ny centre de surveillance des pêches anarahana maso ny farodranomasina. Ny lehibe indrindra amin'izany dia ny sambo atsantsa izay mirefy 3 metatra, eo ihany koa ny telonify miampy ireo sambo madinika toy ny antendromaso, fitaovana izay mitaky solika maro ampiodinana azy. Dia tsara ny lalàntsika fa ny consommation ny atsantsa io izay 900 chevaux fois 2 ny moteur inboard izay ao anatin'io atsantsa io manodididina ny eo amin'ny 150 à 200 litres par heure. Zay ny consommation du sambo atsantsa io. Rehefa natao ny évaluation ny coût de fonctionnement ny atsantsa io dia manodidina ny eo amin'ny $10,000 par jour. Manoloana an'izay rehetrarehetra zay dia voatery tsy maintsy nametraka paikaditsika. Stratégie zany hoe ny amin'ny afahantsika hoe mba hampiasa sambo aingam-pandeha madinidinika kokoa fa afahantsika zany hoe mba mandefa an'ireo sambo ireo anao ny fitsirihana rehetrarehetra. Ilay resaka carburant dia mbola défi miandry antsika rehetrarehetra. Betsaka ny filany eo amin'ny solika miditra antsihatra amin'ny fanampiana ireo mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara. Ny paikady izay napetraka dia mazava ho azy ny centre de surveillance des pêches amin'ny maha organisme rattaché azy zay dia manana ny budget manokana izy. Ary ao anatin'izay budget manokana zay dia mazava ho azy misy carburant ny ao ahafahandry zareo manao an'ilay surveillance mahazatra ao anatin'izay zany. Misy ihany koa ireo partenaire zay miara-miasa amintsika tafiditra ao anatin'izany ohatra ny Banque mondiale amin'ny alalan'ny tetikasa soyo fiche 2 izay manampy antsika. Ankoatran'izany dia eo ihany koa ny FAO izay manampy antsika ao anatin'izany. Ankoatran'izany dia eo ireo masoivo maro samihafa izay manampy tafiditra ao anatin'izany ohatra ny masoivo ny gouvernement sinoa izay eto amintsika izay manampy antsika
nanome an'ireny asoloka na ahafahana zany ataoko hoe nanamafy izay afitsiriana zay nataontsika zay tatoato teto Madagasikara. Tsy ivona sambo aingam-pandeha nitondra azan-drano manodidina ny 2 taonina saika alefany Mayotte no sarin'ny centre de surveillance des pêches tao amin'ny distrika ny Nosy-Be ny 29 martsa teo. Ny velaran-dranomasin'i Madagasikara izay mirefy 4 alina sy iray hetsy sy iray tapitrisa kilometatra tora-droa miampy ireo nosy madinika izay maheriny ny 500 isa ary ireo farihy lehibe toa ny Mantasoa, ny any aloatra Mangoro sy Itasy sy ny maro hafa isan'izany ny CSP na ny centre de surveillance des pêches. Asa izay tsy mifanaraka amin'ny isan'ireo inspecteur des pêches, 20 ny isan'izy ireo teo aloha ary ny ampy 730 navita ho fiofanana tetsy amin'ny École nationale de la magistrature et des greffes izay nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany. Fa isan'ny azan-dranomasina afantarana ny Madagasikara aty amin'ny faritra ny ranomasimbe Indiana sy ny Sadek nyjono horita na eo azy zany tsy manavanana ny malagasy ny fihinanana azy oharina amin'ireo azan-drano hafa ka ny 700 ny vokatra miondrana makany ivelany avokoa ny fanjoniana horita izay tokony arahi-maso raha ny tatitry ny VVF olona saina. Tsy manara-dalàna ny 700 n'ireo mpanjony horita eto Madagasikara araka nambarany WWF na eo aza nidina apetraky ny mpanjono izay mametraka ny haben'ny horita azo alainy. Manoloana io, ilaina ny fanamafisana ny fanaraha-maso sy ny jono maharitra eto Madagasikara ho ity fikambanana iraisam-pirenena misehatra amin'ny fikajiana ny tontolo iainana ity, ny jono horita izay mamelona olona maro any amin'ny faritra Atsimandrefana sy Diana. Aniny journée andray zany amin'ireo andron'ny fanokafana iny dia tany amin'ny 20 tonnes mahery ny vokatra nivoaka tamin'ny toerana anankiray izay nasiana fikatonana. Ho an'ny mpanjono anankiray zany zao raha nijerena ny vokatra azo indray andro, ny farany kely indrindra zany dia eo amin'ny 7 kilo ary ny misy mahatratratra ny 100 kilo isaka ny mpanjono zany ny vokatra azo indray andro. Ary ny vidiny tamin'ity dia nisy fahatsarany be da be. Hatramin'izay zany manodidina 900 eo zany ny 1 kilo fa tamin'ity zany dia nifanaraka mihitsy ny mpanangom-bokatra fa 5,500 ariary ny 1 kilo. Raha ny hoe poids individuel ny horita dia manodidina eo amin'ny 800 grammes 400 grammes eo zany anankiray. Dikan'izany zay mahatonga hoe ferany zany voalatsaka ny 300 grammes dia tsy azo alaina ny horita anankiray. Amin'ny ankapobeny zany misy mahatratra angeza hatrany amin'ny 14 kilo fa nahita zao ny horita anankiray. Hoe misy mahatratra angeza fa raha tena le fahita zany io horita zay trandrantsika io 400 à 800 grammes io zany ny anankiray. Nisokatra ny tao-mpanjonoana horita na polpa tany amin'ny faritra Diana araka ny fampitamba vaovao iray ka ny totaly 20 taonina mahery ny azon'ireo mpanjono tao anatin'ny iray andro. Ity karazana azan-dranomasina ity izay saika miondrana any ivelany ny 700 ny vokatra izany manodidina ny 4,000 hatramin'ny 7,000 taonina isan-taona. Ny Nosy Maurice sy ny vondrona Eropeana amin'ny ankapobeny no mandray ny horita avy eto Madagasikara. Fanazovana tatoato ny fanapara-pahefana izay miseho amin'ny endriny maro ary efa tonga hatramin'ny fikasihan-tanana amin'izao fotoana izao. Tokony hafantatra ny fetra ny fahefananana ny olona iray nomena izany. Hoy ny teo anivony ny antoko politika madio tamin'ity androany ity tokony hisy ihany koa ny fampiarana ny sazy sy ny lalàna ho azy ireny noho ny fanapara-pahefana azo adika ho fanitsakitsahana ny lalàna raha ny fanazavana Hilary Nasolonyainy. Mivoana tanteraka ny fomba fampiarana ny lalàna amin'ny endrin-drehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana, antony mahatonga sy mahabetsaka ny fanapara-pahefana sy ny fizahozahoana ankehitriny, hoy ny avy eo anivony antoko politika madio. Fanontaniana nipetraka hoy ny avy eo anivony APM ny hoe baiko sa teny midina sa zary lasa toetran'ireo olona nomena fahefana ny manao tsindry sy fanararaotana izay fahefana nomena azy. Miseho amin'ny endrika maro isan-karazany ilay izy ary any amin'ny ambaratonga fahefana isan-karazany mihitsy fa tsy hoe ka anankiray fotsiny dia ny fahitana anazy aloha zany dia tsy mety le izy mazava ho azy tsy mety zany manoloana ny lalàna, tsy mety ihany koa zany manoloana ny mahaolona satria ny olombelona tsirairay avy na inona sokajy misy anazy dia manana zo izy hanana fahalalahana.
mazava ho azy hoe misy lalàna mifehan'ny fahalalan'ny olona tsirairay avy fa ihany koa misy ny lalàna mife ny fahefan'ny olona tsirairay avy izay mampiatra ny lalàna eny anivo ny fiarahamonina tsirairay avy eny anivo ny ambaratonga pahefana tsirairay avy eny fa misy ny sakatsakana misy ny teritery izay ahitana izay endrika fanampara-pahefana izay amin'ny alalan'ireny famoahana fanakanana maro samihafa izay sy ny avy ny tompona andraikitra ambony eto amin'ny fanjakana sy ny firenena izay ny antony moa izany mety maro samihafa ilay izy misy ve hoe tena avy any amin'ny tompona andraikitra ambony indrindra no midina ny baiko sa ve hoe inisiativan'ilay olona mampiatra an'ilay lalàna mihitsy. Mety hiteraka fikomiana fa indrindra ampitroatra ireo vahoaka sy ireo voakasika ny fanampara-pahefana indrindra ihany koa amin'izao rivotra sy tontolo iainantsika izao raha ny fanazavana trany. Lasa miteraka rebellion ilay izy rehefa teriterenao ny olona anankiray rehefa ampiarana ilay fahefana tsy araka ny tokony ho izy fa hitenenana fotsiny hoe tsy fantatrao ngaza mazava ho azy izy lasa mitroatra satria tsy araka ilay lalàna izay tokony hanenjehana azy no entina fa lasa ilay titre lasa ilay maizy an'ilay olona no ampiasaina dia avy eo lasa gaga sika avy eo rehefa mitroatra ny olona lasa mirohatra lasa mikorotana mety lasa reny le ohatran'ny tamin'ny farany teo reny zao hoe lasa mirohatra mandeha makany amin'ny branche gendarmerie ny olon-tsotra tonga izy andeha hitaky an'ilay hoe mangarahara lasa tonga izy andeha hitaky an'ilay hoe inona ny antony isamborana an'ireto olo reto hanokana olona tena meloka raha ohatra ilay olona dia mety lasa voarin'ilay justice populaire avy eo satria tsy mazava ny fomba hanaovana an'ilay izy dia mba hiarovana an'izay mba tsy hiopefy izay zany ilay hoe ilay olona na ilay olona voakasika io na ny vahoaka manodidina sy ny fiarahamonina izay manatrika eo izay tsy voatery en connaissance de cause tsy voatery mahafantatra an'ilay zava-misy izy fa mitroatra izy rehefa entina amin'ny fomba tsy ara-drariny ohatran'izay ny fomba fampiarana lalàna. Nazovana tato eto ny fanampara-pahefana samihafa izay tonga hatramin'ny fikasihan-tanàna mihitsy azy. Raha tsy aivina, mampitandro ny filaminana iray no ny andrahona sy ny azo anankiry ny mpisolovava iray tany taolanaro andro vitsy lasa izay. Solombavam-bahoaka maro ihany koa no voasakana tsy hanao ny andraikiny sy ny maro hafa. Tokony hafantatra ny fetra ny fahefana ananany ireo nomena fahefana. Tokony hahay ny fomba ampiarana izany. Raha tany-tandalana tokoa, tokony hanaraka ny arifenitra voarakitra ao anatin'izany ireo manam-pahefana tahaka ny fampahafantarana mazava ny antony andrarana hetsika iray ohatra, ny isamborana olona iray sy ny maro hafa, isorohana sy tsy hatongavana amin'izay atezeram-bahoaka izay raha ny fanazavana ihany. Andrasana araka izany ao anatin'izay ny fampiarana ny lalàna amin'ireo manao fanampara-pahefana izay isany mampitaraina ny vahoaka ankehitriny. Araka ny efa nentina tao anatiny lohateny-baovao tamin'ity alina ity dia iray volana latsaka taorian'ny nitondrana teto amin'ny fampahalalam-baovao ny fitaraina ny bebe Maria renim-pianakaviana 17 taona izay nisy nikasaka ny taniny nomeny fanjakana ny titra manamafy ny mahazo ny tany ny bebe amin'izao fotoana izao hafaliana araka izany ny an'ity renim-pianakaviana ity noho ny fifanohanana eo amin'ny samy malagasy amin'izao fotoana izao onona sainy. Ny valy ny fangatahany bebe Maria ny amin'ny anomezana titrany taniny noho izany misy mbodo. Tsy ivana ny iray maritsa teo no tanterina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny zava-nisy. Malahelo milaza aminareo fa le boky misy ny fananana ihany rovotra oso fanjakana nefa ny taratasy ny fananana ihany tia ao titra ny vidananay azy 3 arivo vidananay ty faritra nisy anaovanay trano ty 3 arivo tamin'izany ary mbola tsy aprozato ny karaha mavadika tamin'izany fotoana izany ka mba mingavy anareo re mba tovy mahazo titra indrindra vato filoha firenena raha magovaka mavy aminay zany tsy mahana titra. 17 andro taorinio ny valy ny ranomasony bebe Maria ampelantanany ny titra ary ny ministra Pia no nanatitra izany. Voaraiso matsara koa zao le valy ny fangatahana rehetra zay natao dia ny fahazahoana ihany ty titra ity zay efa ela jaliana tokoa ary atao hoe tsy mampatory amin'ny alina satria ny tena efa ao anatiny hoe 17 taona zany dia reto letararaka ato aoriana ny mampalahelo fagagana ho amitsy maro ane ny olona te azo an'izao nefa mbola ao anatiny ny ady mafy amin'izao fotoana izao ary tsy fantatra raha azo na tsy azo fa dia miala vola mankarena tokoa vao mahazo an'itony zavatra tony ary zay nefa tsy dia manana ninninona
fa fitiavan'olona fanapinina reo izy togeto reo a de Goro TV sy le olona zay mbola matsiaro fa zay a de ao anatin'ny mila fanoharana tokoa le mba azahoana zao titre zao indrindra ny vadiny filohan'ny nosy a zay efa nahita ny ranomasoko tamin'ny alahelo tokoa satria tsy misy ninona azoko atao a afa-tsy miankina aminareo zay ao anatin'ny fitondrana de misaotra betsaka fa voaray de voaray tokoa zao titre zao voasoratra aminy ny tany afaka ny ayainy ankoatra ity raharahan'ny tany ity nisy nanohana hatrany bebe Marie hatramin'ny taona 2024 ny tondrana ny fiam-piainany teto amin'ny fampalalam-baovao amin'izao taonany izao salama tsara izy ary mahavita ny raharaha rehetra fanao ny renim-pianakaviana ao an-tokantrano na manano tena azy 17 no isan'ny zanany efa nisy ny ndao sy ny fahafatesana nisy amin'ireo zanany no efa manambady ary ny zanany 3 no miara-monina amin'ny eto ireto zanany 3 ireto izay tsy afaka manampy azy noho ny aretina mahazo azy ireo ka i bebe Marie no mikarakara azy amin'ny 5 ora sasany maraina izy no mifoha isan'andro mandeha miantsena ny sakafo marainan'izy efa mianaka avy eo mampiry trano mandra-pifohan'ireo zanany izay 170 taona no zokiny indrindra ary 770 taona no zandriny indrindra miroso amin'ny fikarakarana ireo zanany izy rehefa avy misakafo maraina abongo tsara volo a ny atorina ato mbarina tsara da zay aorin'izay mandeha miantsena ny sakafo atoandro indray bebe Marie salama tsara fa isaorana ny tompo ary isaorany reto olona tonga eto tokantranonay zay solo tena izy misy manko Goro TV ary izy moa de manadiady ny mombanay ka de mahafinaritra indrindra zany a amin'izao fotoana izao a de tsaroray fa ny telony zao no natongavany teto 19 3 ka zava-dehibe aminay satria tsarono lalandava zany hoe bebe Marie ao anatin'ny toerana misy azy hitany fa hoe mety tsara trany a noso nataon'ireo olon'ireo voalohany a de mitohy hatramin'izao de isaoran'Andriamanitra lehibe zany a de mba hitan'ny olona ihany ny toerana misy anay isaorana lehibe a ny fitiavany a sy ny fahazotony manadiady anay tahak'izao olava velona bebe Marie tsaroanay toko isa misoabe noraisina tsy tapaka vitamina tsodrano zava-mahery antenena fa itony famany fanjakana ny olana rehetra sahirana vokatra izay resaka boky rovitra izay amin'izao fotoana fa tsy andry fitaterana tranga amin'ny fampalalam-baovao toy izao ny boky rovitra izay efa nisy ny lalàna aman'izany saingy tsy misy ny fampiarana azy hatramin'izao fa manara-maso akaiky ny raharaha mahavoasaringotra ny mpanao gazety lola rasoa maro eny amin'ny fitsarana amin'izao fotoana izao ihany koa no lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara raha nambara ny filohany OGM tamin'ity androan'ity na izany na tsy zany mamela malalaka ny fitsarana anao ny asany izy ireo raha ny fanazavana andao rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay raha ny tranga mahakasika ny lola rasoa maro mpanao gazety aloha izy eny amin'ny fitsarana zany zao ny raharaha dia mamela malalaka ny fitsarana hanao ny asany ny olavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara manara-maso akaiky an'ity raharaha ty satria fomba fiasa ao amin'ny birao moa zany hoe mamafa manamarina diady fandraisana andraikitra mbola amin'ny manara-maso zany tsika zao aloha sy amin'ny fanadiadiana satria délit de droit commun ilay izy atreto na hoe fanjikan-dalàna eloka tsotra
fa tsy any amin'ny délit de presse na ny fandikan-dalàna mahakasika ny asa fanaovan-gazety dia eo amin'izay fanaraha-maso zay zany sika sy eo amin'ny fanadiadiana satria toy ny ho lavitra amin'ny sehatr'asa rehetra dia mahakasika ny asa no iantsoroan'ny ordre des journalistes de Madagascar. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatiny maresaka ara-panatanjahantena nametra-pialana tsy ho mpanazatra ny Barea de Madagascar intsony androany Nicolas Dupuis raha toka ny volana septambra ho avy izao no efa nanambarany fa hifarana ny fitarian'ny ekipa pirenena malagasy. Antony izany raha ny fanazavana ny ahafahan'ireo teknisiana mandray an-tanana avy hatrany ireo mpilalao ny Barea de Madagascar amin'ny fifanitsanana anatin'ny kanina 3-24 amin'izao fotoan'izao fity nokolona. Androany maraina tany Douala tao anatin'ny fiara mitondra ny ekipa pirenena no nanambaran'ny mpanazatra Nicolas Dupuis tamin'ny fomba ofisialy ny fametraha-pialana tsy ho mpanazatra ny Barea de Madagascar intsony. J'ai été très heureux et très fier d'être avec vous pendant tous ces mois et ces années. Nandritra izay taona maro niarana taminareo izay tena faly ary mirehare tamin'ny zava-pitanareo aho kanefa jereo ny vokatra azontsika ankehitriny ho fanatsarana ny baolina kitra sy ny fédérationna ny baolina kitra malagasy mieritreritra aho izay nilaza ny ala amin'ny volana septambra raha toka afaka hafainganina amin'ny fotoana iverenana ny Madagasikara ny fisarahan'ny andraikitra amin'ny mampanazatra ny Barea Madagascar ay. On se retrouve dès que je rentre à Mada pour voir si je peux pas arrêter maintenant. Pourquoi? Mangataka ny fédérationna malagasy ny baolina kitra ankatony fametraha-pialana manomboka androany araka izany Nicolas Dupuis ary miantso amin'ny fametrahana mpanazatra vaovao anohy ny fifaninanana kanina 13 miaraka amin'ny ekipa pirenena. Et je veux lui donner le temps de réussir sa prochaine tiako hanana fotoana anomanana ny kanina na ny coupe du monde ho avy izay mpanazatra ho avy eo ary tena faniriko raha toka mandresy isika amin'ny lalao roa farany ho an'ny firenena tsoroko fa tena reharehako ny niaraka taminareo mbola tiako kokoa raha toka afaka nampifaly ny malagasy tamin'ity lalao kanina ity isika fa raha tiana kosa ny atafitanareo tsy tsara indrindra raha ny fahitako azy ny fitsarako tsy ho mpanazatra intsony ary ho avy izay olona afaka mitarika anareo amin'ny lalao roa farany. Quelqu'un qui prenne la place tout de suite et ces 2 matchs pour préparer le reste. Raha tsy aivina talohan'ny kanina 24 ny mpanazatra Nicolas Dupuis no nitarika ny Barea de Madagascar isan'ny nanamarika azy ny fitondrana ny Barea hatrany amin'ny ampahefadalan'ny kanina 24 tamin'izay nesohona tsy ho mpanazatra ny Barea ny tena ny taona 24 ka nisolo ny Eric Rabesandratana niverina tamin'ny fitariana ny ekipa pirenena indray ny tena ny tao aorian'izay saingy tsy tratra intsony ny palmarès na ny fahombiazany ny taona 24 andrasana araka izany izay isolo toerana ny mpanazatra Nicolas Dupuis ny ekipa pirenena malagasy izay mbola manana lalao miisa 2 iaonana amin'ny Ghana sy Angola mandritra ny fifanitsanana kanina 13 Dia izay ihany koa no hoentsika miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ity ala ity miditra amin'ny andro 10 amin'izao fotoana ny fidinana an-dalambe izay ataon'ireo mponina ao Frantsa amin'ny tombo hatrany araka izany ireo mpanao fihetsiketsehana izay mitaky ny fanafoanana ny fanavaozana ny taona ny fisotrondronono hatramin'ny nanomboany ity hetsika ity. Vao maraina nanao fidinana an-dalambe ireo mponina tao a Frantsa ho amin'ny androany mitaky ny fanafoanana ny fanavaozana izay kasaina atao amin'ny fehimpotoana isotrondronono ireo mpiasa frantsay efa misy lalàna nentina tena nivon'ny parlemanta mikasika ity fikasana ity tsy masakana ireo mpanao fihetsiketsehana izany isan'ny nanampy tamin'ny fidinana an-dalambe ihany koa ireo mpiasa efa misotro ronono antony tsy manaiky ny fanavaozana napetraka amin'ny fisotrondronono ireto farany na tsy voakasika mivantana amin'ny hetsika azy. Izy ireo izay miady ho an'ny hoavin'ny tanora raha ny ao a Bordeaux manokana miamafy hatrany ny hetsika mampametra-panontaniana ny maro ny fanapa-kevitra ho raisin'ny gouvernemanta any an-toerana raha ny androany maraina intana indray anjara amin'ny hetsika ihany koa ireo mpianatra eny amin'ny lycée. Dia izay ihany koa no hoentina manakatona ny fampahalalam-baovao any androany ankasitrahana hatrany ny safidinao tsy misaraka amin'ny fahitalavitra kolo ary mbola any an-tanananao ihany koa tsy saraka aminay ho an'ny toy ny fandarana mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ary tombo kilasy tombo vaveloma toko.
jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Fina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.